afantsika miaraka manome voninahitra azy am'Andriamanitra azy dia ilaina tompona izy, ilaina omena voninahitra izy. Zany no antony matonga amin'ny Baiboly mitanisa hoe ny voromanidina, ny bibidia rehetra, ny zavaboary rehetra dia antsoina mba hanompo an'Andriamanitra, mba antsoina hanome voninahitra azy. Tsy maika ve fa isika olombelona, indrindraindrindra fa isika izay efa nivonjena tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Misaotra azy isika fa miaraka amintsika eto izy. Amen. Ka andao isika hanompo azy amin'ny fotsika rehetra. Atompontsika amin'ny alalan'ny teka amin'ny revidrevitra zany fanompoana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra izany. Dia arabaina dahotsika rehetra izay toka eto arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ny tanan'Andriamanitra ny ho amintsika. Ary na dia ianareo any tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao anlinina azy dia ho zahay hoe izay ataon'Andriamanitra amina eto dia ho ataony aminareo any tokantrano any an-kio. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay, fa fony mbola mpanota izahay, fony mbola nanana toetra ny jetrisy izahay, tamin'izany no nanehoanao ny fitiavanao anay. Ka novonjenao tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zanakao zahay, dia izy izay maty ho anay teo ambony hazo fijaliana. Ary misaotra anao izahay ny amin'ny famindram-po lehibe mandrika ankehitriny, ny amin'ny fahasoavana izay ho asehonao anay eto androany. Natao handray izahay, natao handray izahay. Ko apetraka eo tananao Andriamanitra ty fotoana androany ity ho fanomezana voninahitra ny anaranao Tompo. Halleloia, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tsakana dia andray andreto ekipa mpitarika federalny reto. Dia zao ny teniko reto zany ekipa mpanentana fotsiny fa tena fanompoana dia iarahantsika rehetra mitambatra. No zany dia fadio raha tonga eto anao, tsy toy ny olona mpijery fety fa tena olona mandray anjara manome voninahitra an'Andriamanitra. Raitsika mpitiafantanana ny mpitarika azy. Ataovy mafiatrano an'Andriamanitra, ataovy mafiatrano tetananao an'Andriamanitra, dia andao hanofa hofatananao an'Andriamanitra isika fefa teto hatramin'ny maraina izy. Halleluia, halleluia. Misaotra ny amin'ny fanotronanao an'ity fotoana ity Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao lalina eto Andriamanitra. Araka ny tenao fa misy hery ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka nizaniza izay rehetra tonga eto androany dia mandray avy aminao avokoa Jesosy. Tsy taka nidiranay teto nivoana eto androany. Ninona mety olana nentinay niditreto dia ravo zany mody izahay. Ninona mety aretina ho sitran'izany. Satria ianao ilay mahay manao mihoatra noho izay heverinay. Ianao ihany koa ilay fiando anay ary ianao no mbola fiafarainay. Dia makasitraka indrindra hideranao no antom-pisiana eto androany. Makasitraka Tompo, halleluia. Hallelujah.
Zay fiangonana raha tonga eto androany Andriamanitra. Eny tokoa manana ny manahirana anay izahay. Kanefa ianao efa nampilaza tamin'ny mpaminao mpanomponao fa mpandresy izahay. Mandritra ity taona 2024 ity dia mpandresy izahay. Mbola irairainay hatrany fa hainao atao ny zavatra rehetra. Ninona olana problema aretina misy eo amin'ny fiainanay. Ninona antenainay fatratra ny amin'ny taona 2024 ity. Hainao atao zany Andriamanitra. Halleluja. Sotra Jesosy. Makasitraka ny Tompo. Makasitraka fanahy masina. Ninona mety hatahetapony fiangonana. Tanteranao zany androany. Na ny manatrika ato amin'ny toerana ity. Nasina Jesosy dia izahay. Faidiranao an-tsehatra ny tsirairay avy. Yeah.
Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Ninninona fanatenantsika ny amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity matoky Andriamanitra. Mihoatra lavitra ny fatokiny tamin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo ny fatokiny amin'ny taona ity fa zao mino fotsiny ihany. Zany ny tenin'Andriamanitra. Esory izay sakatsakana mety tsy hampiakatra ny finoanao androany fa efa naplaza tamin'ny mpaminany mpanompony izy fa hampandresy asy ianao. Mpandresy tahaka ny fandresen'i Jakoba ozy izy ny mpanompony, tahaka ny nandresen'i Isaka, tahaka ny nandresen'i Davida. Zany ny fandresentsika. Saitsainy ny fandresen'ireo olona ireo fa mihoatra an'izany ny fandresentsika ny amin'ny taona 9 amby roapolo sy roa arivo ity. Amen. Ozy izy ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe miandry fatratra zao ary rehetra izao mba ho ampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Tsy iza fa izasenao zany. Iavaka amin'izay ny manompo sy ny tsy manompo amin'ny taona 9 amby roapolo sy roa arivo ity. Amen. Aza manahy mihitsy ianao fa voatay ianao, mpandresy ianao, na ianao tongetina ny any an-tokantrano. Manonona an'izany zay androany. Mpandresy ianao na mivoaka, mpandresy ianao na miditra. Ndao itetanana sy orakoraka mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Matoka, 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 matoka fa tsy maintsy mandresy. Minua, minua, minua we, minua fa mahery tu. Hamparawatrany. Matoka, 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 matoka fa tsy maintsy mandresy. Minua, minua, minua we, minua fa mahery tumbu. Luanya patsirani, hambu
be teninay satria efa nitsofana rano anay zany. Hitanao ny ao am-ponay tsirairay avy manana ny etaetanay zany izahay. Kanefa rehefa tsy eo anao fanahy masina mameno anay mety hiena ny finoanay fandroany. Angatainay mihitsy ianao fanahy masina androany. Mameno tanteraka anay, mameno ny fiangonana, mameno ny any atokantrano mba tsy ho foana ny fanantenanay arak'ilay teninao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana zany ny fanantenanay. Fa raha ny tenanao mpandresy izahay dia mpandresy izahay. Halleluja, feno ianao zahay fanahy masina. Ndao asandratsika mihitsy ny tanantsika dia angatao fatratra ny fanahy masina androany. Halleluja, ny fanahy masina. Hitanao ny etaetaponay tsirairay avy fanahy masina. Lokalizeo avokoa Jesosy zany. Halleluja.
andao mbola toizantsika amin'ny alalan'ny vavaka fanoratena zany hira ny antsika ny akoka tamin'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany raha tsapanao fananota ianao ny vaolana tsara indrindra manao fa fifonana, manao fa fibebahana. F'Andriamanitra mila eloka, ny ran Jesosy no entiny manadio atsika. Samy vavaka ho fanoizana izay hira fiakofana natao teo izay. Ho anareo izay vaovao na samy matoka eto dia mampahiranareo ao. Afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa ianao. Lazao izay ao anaty fonao. Ary ny lehibe indrindra dia lazao amin'Andriamanitra fa anompo azy ianao ka andray an'i Jesosy ho ao anatinao. Zao vavaka iarahantsika manao zao dia fomba fanao ao anatin'ny Baiboly. Hain'Andriamanitra ny manavaka ny feontsika tsiraray avy izay manao vavaka amin'ity androandroany ity. Ataovy amin'ny fonao rehetra zao vavaka iarahantsika manao zao. Yeso onira niche Yeso onira niche no mana tiwai no mana tiwa onira ne Samiar maka ny toerana avokotsika rehetra tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia hitondra ny fanatitra hoentsika anoanana ny asan'Andriamanitra. Na ianareo izay manaraka ny fotoam-bavaka atao eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely amin'ny alalana Facebook ohatra dia afaka manao fanatitra ihany koa ianareo. Ina matoga manentana anareo amin'izany satria ny fanaovana fanatitra io amin'ny alalan'io no etsika manam-pirofo fa tena mino fisian'Andriamanitra isika ary mino ny teny izay efa nolazainy isika. Efa nisy fotoana ny teny tahak'izao mantsy Jesosy. Omeo dia mba omena ianareo. Izany hoe raha hitondra ny fanatitra isika
ho amin'ny fampatry ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe no raisina fotsiny le izy fa Andriamanitra mihitsy no mandray fanapa-kevitra hoe omena ihany koa iny olona nanome iny. Ary izy rehefa manome antsika, zao mihitsy ny teniny, fatra tsara sy ady ahitsana no afatratra ka atolotra eo am-fonarivo. Anome antsika mihoatra Andriamanitra. Eo no manelinghelina ny devoly hoe raha mahafo zany reto olon-dreto dia azo tombony satria ho tahin'Andriamanitra izy, dia tsakatsakana ny devoly le olona mba tsy hanome. Ka dia androany Fotoam-bavaka no ambarako, raha nomeny fanatitra ianareo hitondra ny mpahafolo-karena, hoy ny Baiboly hoe sokafana varavaran'ny lanitra ka ampidinana fitahiana manambiampy ho anareo. Tsy diso izay teny izay. Raha nomeny fanatitra fanaontsika mahazatra hatramin'izay isika dia hosoloan'Andriamanitra izay nomenao, ary mihoatra lavitra no izay nomenao no omen'Andriamanitra anao. Matoka zany teny zany isika. Andahorantsika hanao hira anankiray ao anatin'izay dia mandroso isika izay nitondra ny mpahafolo-karena ety anoloana ity tompoko. Dia avy eo tataza manokana eny toerana eny fanatitra fanaontsika mahazatra.
voninahitra moa an'Andriamanitra iriry any a amin'izao fotoana izao tsika dia izarana n'ilay valopy raky dehibe. Ity valopy raky dehibe ity zany no raky dehibe voalohany ho ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Dia tiako mihitsy anao amin'izao raky dehibe voalohany ataonao zao a mba anome tena hoe vokatry ny fonao aloha ary anome arak'izay tratranao arak'izay vitanao. Amen na. Dia rehefa voarainao le valopy a dia aza mbola ampidirina atsy aloha na ampidirina eroa fa tazomeny tananao fa anovavako anareo satria raky dehibe voalohany ataontsika io a etsika manohana ny asan'Andriamanitra. Anao hira anankiray sika rehetra ao anatin'izany tompoko. Mama tia isanandro Jehovah Jireh Mana sitanara malari Rasenja marari Jehovah Rafa Izy tsy mandawa mihitsy Miaraka mikuvona Jehovah Shammah Ramatauja de manume Fiatana lawaye Jehovah Shalom Mama tia isanandro Jehovah Jireh Mana sitanara marari Rasenja marari Jehovah Rafa Izy tsy mandawa mihitsy Miaraka mikuvona Jehovah Shammah Ramatauja de manume Fiatana lawaye Jehovah Shalom Say I like the how I'm now Say I like the how I'm now Say I like the how I'm now Jehovah Jireh Mana sitanara marari Rasenja marari Jehovah Rafa Yanao tsy mandawa mihitsy Miaraka mikuvona Jehovah Shammah Ramatauja de manume Fiatana lawaye Jehovah Shalom I like the how I'm now Say I like the how I'm now Say I like the how I'm Tasomeny tananao atsangano tanana miaraka amin'ny valopy a zao a ity zany ny valopy voalohany fandraisanjara ataontsika
amin'ny tetoany ena ambiroapolo ambiroa arivo ity manao fa be ianao manao fa mihoatra no izay eritreretinao ianao anio fahasahina ny fanomezanao tompoko amin'ny herandroany vavakantsika raha io eny tananay fiangonana ny valopy nomena ianarana hoe valopy rakidibe ahafahanay mandray anjara spesial ho fanohanana ny asanao indrindra fa ny fitoriana ny filazantsara izay ho atao amin'ny tetoany ity omba sy ampiasanay amin'izany ianao ary ampahomby anay amin'izany ianao amin'ny alalan'ny volanay na ny fandrisay anjara dia isy fanahy marobe voavonjy isy fanahy marobe voavonjy misaotra raha io ary tsy voasakana tsy alomeny ny olona amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amin'ny herinandroantsika mamerina aniny valopiny tompoko omentsika toerana ny mpitarika fidiarana ny lohatenin'ny afatra entiko anareo androany dia izao eno tsara mila mandray ny fanahy masina isika fiangonana atsy hoe mandray fotsiny dia ampy fa itsika mila mahatsapa hoe mameno atsika ny fanahy masina alleloia eno tsara zao teniko zao takany nandraisanao an Jesosy ho ao anatinao no tokony andraisanao ny fanahy masina ary tokony amialanao ny fanahy masina ameno anao alleloia samy manana ny asany ireo raha nino a Jesosy anao ka nandray azy hitra ao anatinao dia manana ny asany manokana Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fa raha raisinao kosa fanahy masina mitoetra ao anatinao ary mamenanao dia manana ny asany manokana ihany koa ny fanahy masina amin'ny mahafanan'Andriamanitra azy ka androany zany zao dia manentana antsika rehetra ny tenako inoko fa izay mihitsy no tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika tsiraray avy mila mandray ny fanahy masina ianao mila mitoetra ao anatinao ny fanahy masina ary ny lehibe indrindra mila mameno anao mihitsy ny fanahy masina alleloia alleloia ka naiza misy atsika ohatra androany zao eto isika dia ilaina ianao manana fanahy masina ary fenonina fanahy masina miala eto anao ody any tokantrano dia ilaina ianao any manana fanahy masina ary fenonina fanahy masina ary naiza ho iaho mety hoe any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-pianarana eny mety hoe any anaty ala mihitsy no alianao dia ilaina ianao manana fanahy masina ary ilaina mameno anao zany fanahy masina zany aoko fantatsika fiangonana toga eto fa anana olana ra-panahy isika anana olana eny foana isika na dia olon'Andriamanitra azy raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina sady tsy mbola feno ny fanahy masina ohatra amin'izany olon'Andriamanitra ianao ekeny mpino kristianina ianao ekeny fa saingy tsy anana finoana tsy anana fatokina an'Andriamanitra ianao raha tsy mbola nandray ny fanahy masina ary indrindrindrindra hoy aho raha tsy mbola tsapanao zany atao hoe fafenon'ny fanahy masina zany olana ra-panahy ny olazaiko azy satria hitovy amin'ny jentilisa ianao hitovy amin'ny olona zao tontolo zao ianao hitovy ny fiainanao sy ny fiainana zao mantsy tsy azo terena vaimanta fotsiny zao ny fananana finoana sy ny fananana fatokina an'Andriamanitra fa mila ny fanahy masina ianao satria ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra dia asan'ny fanahy masina
ary tsy azonao amboamboarina fotsiny amin'izao hoe zao manana finoana zao matoky an'Andriamanitra tsy asa mifanahy masina ny finoana sy fatokiana an'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Jereo tsara keny nazo ny Saoly mpanjakan'ny Israely tonga olana ho azy olana teo amin'ny fiainany ilay tsy manana finoana ilay tsy manana fatokiana an'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra izy, Andriamanitra mihitsy no niatso ny Saoly ary nanendry ny Saoly mba ho mpanjakan'ny Israely. Fa rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia niala niaraka tamin'izay ihany koa ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Tsy misaraka ireo. Ao amin'izay misy ny fanahy masina, ao amin'ny olona feno ny fanahy masina, ao no mitoetra ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Fa rehefa miala ny fanahy masina dia miala miaraka amin'izay ihany koa ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Anika tonga teo amin'ny Saoly ny tahotra rehefa nandalo ady, nandalo olana, nandalo zavatra sarotra izy tamin'izany fotoana izany. Nitsanga ny Goliata mba hiady amin'ny Saoly, nitsangana Filistina mba hiady amin'izany Israely. Fa tena nampalahelo hoe ianao olon'Andriamanitra kanefa tsy mety manana finoana an'Andriamanitra, tsy mety tena manana fatokiana an'Andriamanitra hoe ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy ao maloana io Goliata be io. Mampalahelo be ngeny mieritreritra an'izany ry havana. Ary tsy olona iray na roa amin'ny olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro izao no manana fiainana tahaka izany. Tsy olona iray na roa hoy aho no manana fiainana tahaka izany, fa tena maro be mihitsy. Inona ny antony? Satria tsy mbola nilatsaka tamin'ny fanahy masina, tsy mbola mitoetra ho amin'ny fanahy masina. Ny marimarina kokoa ngamba dia hoe satria tsy mbola tsapa izany atao hoe fafenon'ny fanahy masina izany. Andonga efa kitsika ny zavatra nanjohan'ny Saoly araka ny voalaza ato amin'ny Samuela voalohany toko 17 dia toko 4 andiny 4 aloha zao voasoratra. Fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'i Jehova nampatahotra azy. Niala tamin'ny Saoly zany ny fanan'Andriamanitra zay voalaza eto. Vokany Samuela voalohany toko 17 andiny 10. Ary olona Filistina zao efa nieky ny miaramila ny Israely androany. Amoaly alahy iray aho hiady amiko. Andiny 11. Ary raha reny Saoly sy Filistina rehetra ny teny izany dia nivadim-po izy ka raiky tahotra loatra. Mazava ny tantaran'ny Saoly. Nivadim-po sy raiky tahotra izy satria tsy tahoa mihitsy ny finoana hoe ampandresy azy Andriamanitra. Tsy tahoa mihitsy ny fatokiana hoe hiady ho azy Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ilay fanahy masina fototra, ilay fanan'Andriamanitra fototra efa niala tao amin'ny Saoly. Ry fiangonana, zao no teniko aminareo. Ahoana moa zany no ahafahanao manokana toka eto miatrika ny olana, miatrika ny ady ary miatrika ny zavatra sarotra zay tsy maintsy miseho eto ambony tany ity amin'izao andro farana izao, raha ohatra ka tsy ao aminao ny finoana, tsy ao aminao ny fatokiana an'Andriamanitra. Tsy azonao ialana mihitsy fisian'ny olana ny ady ny zavatra sarotra. Mifanena amin'izany daholo ny olombelona rehetra satria izao ny teny efa nambaran'i Paoly, fampiomanana nasain'Andriamanitra nambarana. Any aparany ihany io Paoly disy andro mahory. Any aparany ihany io Paoly isy fahasarotam-piainana. Any aparany ihany io Paoly dia amin'ny karazany reo olana, reo ady, reo zavatra sarotra zay hosetran'ny olona. Dia ahoana no ahafahanao miatrika an'izany rehetra izany raha ohatra ka tsy manana finoana sy fatokiana an'Andriamanitra ianao?
ahoana ihany koa no hanomezan'Andriamanitra anao ny fandreseny na dia olon'Andriamanitra azy anao raha tsy eo aminao ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra. Satria izay manam-pinoana ihany no entin'Andriamanitra mivoaka ho mpandresy. Efa lobava Andriamanitra ato anaty ity baiboly ity fa izay rehetra olon'Andriamanitra dia ho avoaka ny mpandresy. Efa lobava ihany koa ny baiboly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia ho atao mpandresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Efa niteny ihany koa ny baiboly fa noho ny amin'ny Jesosy ny azy fijaliana dia ho entin'Andriamanitra toy ny fanao izay avy nandresy ny olon'Andriamanitra rehetra. Kanefa ahoana moa no ahatateran'Andriamanitra an'izany raha tsy ao aminao ny finoana sy ny fatokiana azy. Noho izany mila mandray mifanahy masina ianao androany, mila mamela fanahy masina hitoetra ao anatinao ianao androany, ary lehibe indrindra mila fianoana fanahy masina ianao. Amen. Ahoana ihany koa no atateraka ny tsodrano izay efa nataonay ho anareo tamin'ny fiandohan'ny taona. Mpanompon'Andriamanitra izahay nijoro tamin'ny mpasahiana teto, nitsodrano anareo, namotritra teny ho anareo. Satria ny finoanay dia hoe amin'ny alalan'ny tsodrano ataonay sy ny teny avotsitray no ahafahan'Andriamanitra mitondra anareo ho amin'ny fiainana miavaka amin'ity taona ity. Kanefa moa raha tsy ao aminao ny finoana sy fatokinan'Andriamanitra, ahoana no hatateraka an'izany? Zay matoka amin'ny teny aminareo hoe andao tsika hivavaka amin'ity androany ity, ary tsy androany ihany fa aoriana ity fotoana ity dia mbola no hivavaka isika mba hilatsaka amintsika fanahy masina, mba hitoetra amintsika fanahy masina, ary indrindraindrindra mba hamianao antsika fanahy masina. Satria izany ny fototra matoka antsika olon'Andriamanitra afaka nianana finoana. Amen. Amen. Anana olana ara-panahy foana ny olon'Andriamanitra raha tsy mbola nandray ny fanahy masina, ary indrindraindrindra tsy mbola no fianoana fanahy masina izy. Dia efa hitantsika teo zao ny tantaran'ny Saoly, hitantsika teo ny tantarana fa dia isika miseho Goliata dia mivadi-po sy raiky tahotra foana izy. Fa ohatra anankiray ihany koa ty ambarako ity ny tantaran'ny reo apôstôly. Olon Jesosy reo apôstôly, manaiky an'izany ianareo. Niaraka tamin'i Jesosy saika isan'andro reo apôstôly, manaiky an'izany ianareo. Nahita ny fagagana nataon'i Jesosy tena mivantana, hitany masony reo apôstôly tamin'izany fotoana izany, toy ny hoe nijamba nampairatiny Jesosy, toy ny hoe ny olona mona nampitenenan'i Jesosy. Hitan'ireo apôstôly izany, toy ny hoe olona efa maty nalevina tany am-pasana, kanefa dia novelomin'i Jesosy ndray tamin'ny fomba magaga. Hitan'ireo apôstôly izany. Fa soavana be nge no azo lazaina fa niainan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany. Nahazo formation spéciale mivantana tamin'i Jesosy ireo apôstôly nandritry ny taona vitsivitsy. Kanefa na dia zany azy, tsy nanana finoana an Jesosy ho Mesia na ho Kristy mihitsy ry zareo tamin'izany fotoana izany. Maso iaho nahita an'ilay olona sitranina, nahita an'ilay olona maty novelomin'i Jesosy, fa tsy nety nanana finoana hoe ity Jesosy maître ratsika ity nge, ity no Mesia na hoe ity no Kristy. Ary tsy tao amin'ireo apôstôly ihany koa ny finoana fa manana ny fahefana ary manana ny heriny Jesosy Kristy. Ry fiangonana tonga eto, tsy nanana finoana an Jesosy ho Mesia na ho Kristy
reto apôstôly tsy natoky ny fahefana sy ny herin'i Jesosy ry zareo apôstôly satria nahoana satria tamin'izany fotoana izany tsy mbola nalatsak'Andriamanitra tao amin'ireo tao apôstôly ny fanahy masina, tsy mbola nitoetra tao amin'ireo apôstôly ny fanan'Andriamanitra, tsy mbola no fienoana ny fanahy masina ry zareo. Manamarina izany zao tantaraiko izao. Ndre mandeha ho Jesosy tamin'ireto apôstôliny sy ireo mpianatra, andeo tsika hiala eto fa hoe repita lakana aloha andehanantsika. D'accord, ho mpianatra ndao azy dia nandery zareo. Kanjo rehefa tonga tena ampovoan'ny ranomasina dia tapoka be tsy nampozina, nisy tafiotra mahery, nisy onjan'ny ranomasina mahery vaika. Dia tamin'izany fotoana izany nanao ezaka reto apôstôly reto ny sauver ny fiainana, nanala an'le rano, ny azona an'le lakana mba tsy hiledika. Fa tamin'ny farany tsy nanantena no velona intsony ry zareo. Kanefa ie tamin'io andro io taiza Jesosy tao anatin'io lakana io ihany tao izay natory. Fantary Jesosy tsara mihitsy ny problema natrehan'ireto mpianatra ireo tamin'izany. Heniny Jesosy mihitsy ilay herin'ny rivotra, ilay herin'ny onjan-dranomasina. Eny Jesosy ihany koa ny antsoantson'ireto mpianatra sy ny ranomaso ho an'ny mpianatra sasany. Fa natory ihany Jesosy. Satria nahoana? Satria ho Jesosy tsy mila zareo. Tsy mila zareo, tsy mila fanampiana avy aty amiko ry zareo. Dia natory ihany Jesosy. Entre parenthèse, ianao aza mieritreritra ny tenanao hoe ianao ihany namonjy ny fiainanao samy rery. Maloana ny olana, maloana ny ady, maloana ny zavatra sarotra. Asa mba mieritreritra ny hamonjy ny tenanao samy rery ianao. Fa tavela ianao. Tavela ara-bakteny ianao. Fa raiso tompo tso manokana ho antsika. Fa soavana ho manokana ho antsika ny fananantsika an Jesosy ato anatsika. Amen. Amen. Halleluja. Dia tamin'ny farany rehefa hitandreo mpianatra fa tsy antenainy intsony ny avelomana, zay izy vao namohan Jesosy sady nanome tsiny. Mpampianatra tsy mampanina anao fa zao fatesana izao. Manina no avelanao reto izahay. Avy hatrany dia niarina Jesosy. Ary tsy mbola nanao commentaire be Jesosy fa misy inona, fa naninona, inona zavatra nitranga. Fa avy hatrany raha vao nifoha Jesosy dia noteneny mafy le rivotra sy ilay ranomasina. Hoy izy, makina, mitsara. Tonga dia niaraka tamin'ny vavanteny, tsatra ny tafiotra, toy ny tsara ny ranomasina. Dia hoy ny Baiboly hoe gaga reo mpianatra. Ka niteny hoe fa iza moa ity lehilahy ity? Ity ny mpampianatra antsika, ity ny maître antsika. Fa iza moa izy? Iza marina moa izy? Fa ny rivotra, le zavaboarin'Andriamanitra, ny ranomasina, le zavaboarin'Andriamanitra manaiky azy, manaiky ny teniny. Zany fomba fiteny zany dia manambara hoe tsy tao amin'izy ireo mihitsy ny fahafantarana mazava ny amin'ny Jesosy Kristy. Andao vakitsika ny voasoratra. Marka 4:4 manomboka amin'ny 5:30. Ary andro izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia ho Jesosy taminy, andesika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidimy mpianana ny vahoaka, dia nety tamin'ny sambokely io, tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazarany ny alon-drano ny sambokely ka nilo ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana. Ary namoha azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ao, tsy mampanina anao fa azo fatesana izao. Ary nifoy Jesosy dia niteny mafy ny rivotra sady nilatsa tamin'ny ranomasina hoe, makina, mitsara ianareo. Ary dia nitsatra ny rivotra ka nitony tsara ny andro. Ary Jesosy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo?
tsy fantatrareo ve aho andiny faraky mifapolo ary natahotra indrindra izy ireo ka nyresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina za manaky azy ry fiangonana manarika an'ity fotoana ity zany rehetra zany nitranga tao amin'ireo apôstôly satria tsy mbola nalatsaka Andriamanitra tao amin'izy ireo ny fanahy masina tsy mbola namiano azy ireo ny fanahy masina fa hafa kosa ny tantaran'ireto apôstôly rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina rehefa namiano azy ireo ny fanahy masina zany nge ny moantiny matonga manentana antsika rehetra hoe mila mandray ny fanahy masina sika androany ary ny lehibe indrindra dia mila fianonany fanahy masina isika amen andoka antsika maki baiboly ato amin'ny asin'ny apôstôly toko 2 dia vaketsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra ary no tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra zany hoe taorina ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia nitoetra tamin'ny toerana ray ny apôstôly rehetra miaraka amin'ireo mpianatra namana dia nanao vavaka 14 rio zay io asin'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany io dia rehefa tonga ary ny andro pentekosta mbola tao mpivavahana ry zareo dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy fehatoka-tampoka avy tany an-danitra tondrivotra maherin'ny fofofofo ka nanenkiletran'ny angonana ary nisy lela maro mitarenafo niseho taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany andiny faefatra ary samy feno fanahy masina izy rehetra feno tsy hoe na ny ray fotsiny na hoe nitoeran'ny fanahy masina fotsiny fa ivoasoratra io feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy andiny faefatra amby folo taorina zay niova tanteraka ny apôstôly fa nitsangana Petera tsy ndraiky amby folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy zay rehetra moniny eto Jerosalema aoka fantatrareo izao ka inony teniko andiny fadimy amby folo tsy mamo araka ny hevitra reo tsy akory areo fa ora fahatelo ihany zao ny andro andiny faharoa amby telopolo sy fadimy amby telo andininy faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo zany Jesosy zany dia efa natsaka'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay rehetra ary rehefa nasantry ny tanakavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina zay nokasainy dia efa naplatsaka zao hitanareo sy renareo zao izy rehefa nilatsaka tamin'ireo apôstôly ny fanahy masina dia niova tanteraka ny tontolo ny fampon'izy ireo ny tompo ny zavatra be dehibe niova tao amin'izy ireo ny ala ny tahotra zay no ny zavatra nisy tonga tao amin'izy ireo ny finoana sy ny fatokina an Jesosy zay natonga azy ireo nasany tsangana teo masom-bahoaka ary nasany joro vavolombelona fa ry zareo dia vavolombelon'i Jesosy Kristy ry fiangonana manarika ity fotoana ity fiaina tahaka izany mihitsy no ten'Andriamanitra ho fiainantsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely amin'izao andro farany izao mila fiangonana mafana sy mirehitra ho an'Andriamanitra ny tomp'Andriamanitra amin'izao andro farany izao ianao no iriny afana sy rehetra ho an'Andriamanitra mila fiangonana tsy matahotra tsy manahy fa afaka miatrika fiangonana afaka miatrika ny olana zavatra sarotra fiangonana afaka miatrika miady miseho amin'ny andro farany io Andriamanitra io mila fiangonana tahak'izany Andriamanitra satria araka nambarako taminareo hoe amin'izao vaninandro zao nisy on'izany atao hoe olana tsy evahana ady tsy resena zavatra sarotra jerim-potsiny tsy hita zay azo atao dia itsika zany tian'Andriamanitra atao vavolombelona hoe reo ny oloko afaka hiatrika zany rehetra hitra zany dia ho avoakako ho amin'ny fitahiana ry zareo aveo mila fiangonana manana finoana
sy fatokina ny herin'ny tompo ny tompoandriamanitra amin'izao andro farany izao. Mila fiangonana manana finoana sy fatokina ny andresy ny tompoandriamanitra amin'izao andro farany izao. Amen. Amen. Ianao zany efa tian'Andriamanitra andresy, kanefa ahoana moa no ahafahany mampandresy anao raha tsy manana finoana sy fatokina azy ianao? Kanefa ny fanahy masina milatsaka amin'ny olon'Andriamanitra no ka mameno ny olon'Andriamanitra no vahaolana ho amin'izany rehetra rehetra izany. Eto dia mampahiranareo hoe ataovy tantara velona ho antsika ny tantaran'ny Saoly mpanjakan'ny Israely. Rehefa niala tamin'ny Saoly ny fanahy masina dia niala niaraka tamin'izay ihany koa ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra. Izay mahatonga ny teny tary aloha hoe tsy azo terirena atao tery vaimanta fotsiny ny anananao finoana, ny anananao fatokina an'Andriamanitra. Tsy azo amboamboarina fotsiny amin'izao ny anananao finoana, ny anananao fatokina an'Andriamanitra. Fa ny fototry ny finoana sy fatokina ny fanahy masina milatsaka aminao, ny fanahy masina mameno anao. Amen. Amen. Ano vavaka tsika rehefa aveo, vavaka tahaka nataon'ireo apôstôly, ka natonga azy ireo nandatsahan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina tamin'izany fotoana izany, nataon'Andriamanitra feno fanahy masina tamin'izany andro izany, ka natonga azy ireo lasa nanana finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Fa anisan'ny tena olana ara-panahy mahazo ny olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro misy antsika izao dia ity: kamo tsy marisika hamita niraka Jesosy ny olon'Andriamanitra. Kamo tsy marisika hamita niraka Jesosy ny olon'Andriamanitra. Maro be mihitsy no mavita amin'ny teny hoe tsy vitako ny andeha hijoro vavolombelona, iseho fa izao ny fahazavana. Tsy vitako ny andeha hitory ny filazantsara ka hanambara amin'ny olona ny amin'ny Jesosy Kristy. Normalina be raha ohatra ka kamo sady tsy marisika ao amin'izany ianao. Normalina be raha ohatra ka milaza anao hoe tsy vitako izany. Satria nahoana? Satria tsy mbola nilatsaka taminao ny fanahy masina, tsy mbola nameno anao ny fanahy masina. Fa rehefa milatsaka aminao ny fanahy masina, mameno anao ny fanahy masina, tsy hamelanao hipetrapetraka fotsiny amin'izao io Andriamanitra io, fa ny fanan'Andriamanitra izay nalatsany aminao no manery anao hitsangana, ampiseho amin'ny olona rehetra fa ianao no fahazavan'izao tontolo izao. Ny fanahy masina milatsaka aminao ary mameno anao no manery anao mba hitory ny filazantsara. Amen. Amen. Aza donona tokoa ngery avana malala fa taoriana ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia ny raina mba hijoro ho fahazavan'ity zao tontolo izao ity ny apôstôly, ny mpianatra rehetra, ary ny rana ihany koa mba hitory ny filazantsara. Ary zany iraka Jesosy zany mission Jesosy zany dia natao hiainan'ny olon'Andriamanitra rehetra mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Dia dinio ange ny fiampiananao hoe inona reny zavatra mety hitranga amintsika toka eto raha ohatra ka tsy mandeha araka ilay iraka andran'i Jesosy antsika. Zany hoe tsy mandeha manao mission, fa kamo, na hoe tsy marisika, na hoe hoy ianao tsy vitako izany. Ry havana malala, vavolombelonao, efa ela no nampanampon'Andriamanitra fa nanomboka tamin'ny taona lasa iny dia henoko hoe niasa teo amiko fanan'Andriamanitra, tena henoko hoe mameno amin'ny fanan'Andriamanitra. Zay no antony natonga tena tsy mandry intsony ny saiko sy ny eritreritro hoe raha mbola velonao, vavaka nataoko tamin'Andriamanitra mihitsy zany, raha mbola velonao dia tsy maintsy mijoro ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Amen. Satria Andriamanitra efa niteny
ato anaty ity baiboly ity zao mihitsy le teny nampitondrian'ny Isaia mpaminany teny natao atsika taranaka ankehitriny mitsangana ianareo izy izy miseho ianareo izy izy miazava ianareo izy izy fa ianareo no fahazavany ty zao tontolo zao ity ataoko fitaovana analan'ny olona rehetra ao anaty famaizinana mba hanatona ilay mazava eniko mihitsy mahazava-dehibe an'izay teny zay dia voaraika ihany koa ny teny natao Jesosy hoe mandeha ihany mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay no antony natonga amin'ny tontolo ity zao ohatra dia tsy avelako hipetrapetraka na mandrimandry fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mandeha mitory ny filazantsara efa nomaniko amin'izany efa nitiko taona atrehan'Andriamanitra tamin'ny taona lasa io efa tonga tato amiko hevitra io hoe andeha hitory ny filazantsara ao Talata ny volon'ondry aho misy antony mahatonga ny safidy ny toerana io ary fahafantarako azy Andriamanitra mihitsy no niantsa hoe be dia be ny toerana fa mandeha any ianao ao Talata volon'ondry dia ankoatran'io dia andeha hitory ny filazantsara amin'iny avoan'ny andrefana nosiny ny ateo avoan'ny andrefana dia miala eo rivomamo ka tranotsiroro mandidy dia mbola hojerena hoe aiza ny toerana anaovaka fitoriana filazantsara lehibe vola be nge no lanina amin'izany riavana malaly tena vola be mihitsy no lanina amin'izany satria tsy hoe vatako tenako samirery no andeha ho any amin'ireo toerana ireo fa hitondra ekipa aho hitondra andreo groupe de louange mba hanampy anao fanentanana mba hafahana mamory olona be dia be hitondra fitaovana arak'izay tratra mba ho ampiasaina hafahana mitory ny filazantsara amin'ny olona hatrany amin'ny kilometatra lavitra be ihany vola be nge no lanina amin'izany riavany dia ankoatran'izay dia efa nanomana ihany koa aho hoe andeha ho an'ny mazonga ny an'ny mazonga moa efa fantatra ny daty efa nomeko ampaterasolo tamin'izy nandalo farany teo ny daty hoe zoma 7 séminaire lehibe maraina sy hariva ao mazonga ao amin'ilay toerana atao hoe maison de la culture ny sabotsy maraina mbola séminaire lehibe ao amin'ny toerana io ihany ny sabotsy hariva 8 fitoriana filazantsara lehibe ao amin'ny boro mazonga ao ny tena be olona indrindra ny alahady hariva fitoriana filazantsara lehibe ao amin'ny boro ny alahady hariva vola be daholo nge lanina amin'izany tratrehitra izany riavany fa dia tsy injeran'izany fa zao manery ahy tsy maintsy mijoro ho fahazavany ty zao tontolo zao ty aho tsy maintsy mitory ny filazantsarany Jesosy Kristy aho mba amonjena fanany olona omeko fahafampo ianao Andriamanitra zay mihitsy ny falorako tena ka raha mandray fanahy masina ihany koa isika ary mamela fanahy masina meno tsy ianao mihitsy mikamo ho amin'izany tsy ianao mihitsy no tsy marisika ho amin'izany fa ianao inoko fa hientana tahaka ihany koa ianao hoe tsy maintsy hitory vavolombelona aho tsy maintsy hitory ny filazantsara aho amen satria valio fantaniny inona re mety fanapa-kevitr'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana antsika raha ohatra ka tsy manao sitrapony ianao tsy mitory ny filazantsara tsy mitory vavolombelona ho fahazavany ty zao tontolo zao ty araka ny baiko nomeny anao inona re fanapa-kevitr'Andriamanitra amin'izany andro zany mba tsy hanenenana raiso fanahy masina avelao amenanao fanahy masina fa anana finoana ianao anana fatokina ianao izerin'Andriamanitra hiboboka be ao anatinao ao ka tsy ho kamo itsonanao fa ho tena marisika ho tena mpitory filazantsara mba ny herin'Andriamanitra ndao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika alleluia alleluia zao aza andaotsika anao vavaka tena anao vavaka be mihitsy isika tahaka nataondreo apôstôly
andaoke fakina ny asana apôstôly toko voalohany 17. Rehefa nampiakarina ho any an-danitra Jesosy dia voasoratra io no nataon'ireo apôstôly sy ny mpianatra rehetra. Ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy arin-dralahany. Dia asa apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Raha mbola teo mpivavahana ry zareo, tonga ny andro le fety ny Pentekosta. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia mbola teo amin'ny fitoerana iray ihany izy rehetra, mbola ny vavaka ihany, nanao vavaka ihany izy rehetra. 2, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra tondritra mahery mifofofo ka nanenky ilay tranony angonana. Ary nisy lela maro nitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampiteny amin'ny fanahy masina azy. Alleluia. Amen. Ry havana malala tonga eto a. Mila mandray mifanahy masina tahaka ireo apôstôly isika ka dia andaonao vavaka. Mila fialona amin'ny fanahy masintsika. Mo fiangonana miavaka amin'izao taona 120 taona 2007 zao, indrindrindrindra fa amin'izao taona 2024 dia avitsika izao. Ianao ve tsy mba malahelo hoe mpino anao nefa tsy mety manana finoana mihitsy, tsy mety manana fatokinan'Andriamanitra mihitsy, fa raha vao miseho tapoka le olana, le ady, le zavatra sarotra, tonga dia ny fakiviana mamangy anao voalohany, ny farisena mamangy anao voalohany. Tsy mba malahelo ve ianao ny amin'izany toepanahinao zany? Dia mahafinaritra anao ve ny aina amin'izany foana mandritry ny taona? Tsia, androany dao hivavaka isika tahaka nataon'ireo apôstôly, tahaka nataon'ireo mpianatra, andray ny fanahy masintsika ary ho fianoana ny fanahy masina. Amen. Ary tsy mba matahotra ve ianao hiatrika fitsaran'Andriamanitra kanefa ianao nandritra fahavelomana teto ambony tany tsy mba nanao sitrapony? Zany hoe tsy mba hitan'Andriamanitra fa nanao dingana, nanao hetsika, namitaniraka. Dia ilay fidorana vavolombelona hoe ianao no fahazavan'izao tontolo izao sy ny fidorana vavolombelona tamin'ny alalany fitoriana filazantsara. Tsy mba matahotra ve ianao, tsy mba mangovotra ve ianao hoe inona no anjoa raha tonga izany fotoana izany? Andao hivavaka isika, hitsangatsika dia hivavaka. Tena hivavaka fotsika rehetra mihitsy isika. Ataontsika anatra ho antsika ny nanjoa Ansôly mpanjakan'Israely izay niala tao amin'ny fanahy masina dia tsy nitoetra tao amin'ny miaraka tamin'izay ihany koa ny finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Raintsika ho anatra ho antsika ny nahazo an'ireo mpianatra, ireo apôstôly, fony izy ireo tsy mbola nandray mifanahy masina, anika dia raiky tahotra, tsy manana finoana sy fatokina an Jesosy ho misy ho Kristy ry zareo. Ndao hivavaka atsaka ny tananao na apetra amin'ny fononao ny tananao, teny hivavaka be mihitsy isika rehetra. Samy mivavaka araka izany isika rehetra tompoko. Ataovy manan-danja aminao ty fotoana androany ity. Ataovy manan-danja aminao ty fotoana androany ity. Rehefa milatsaka aminao fanahy masina dia ampiteny antsika fiteny tsy fantatra izy. Ampiteny antsika fiteny tsy fantatra izy. Kanefa tsy izay akory ny lehibe indrindra fa ianao mila fianoana ny fanahy masina. Ianao mila fianoana ny fanahy masina. Ok, vavaka araka izany tsika rehetra.
tena seho mihitsy ny etaeta mirehatra ao anatinao ny andray mifanahy masina ary indrindra ny ho fianona amin'ny fanahy masina. Ok, vavaka tsika tompoko. Resy mifanomeza dia mifanahy masina. Avy alao ameno antsika rehetra izy. Avy alao ameno antsika rehetra izy. Ho anareo mpidera, tena mivavah be mihitsy anareo. Fa possible rehefa milatsaka amintsika eto mifanahy masina. Ameno antsika izy, dia izy heriny Andriamanitra etefa ho tonga eny amin'ny fiangonana ray manontolo. Asandrato avy ny feo. Asandrato avy ny feo tsika mpidera. Mivavaraka zany tsika rehetra. Mivavaraka zany tsika rehetra. Sutro mitina eto amiku yanam no fototra ni fangesegu usutro mitina no fotos ni fangesegu mitine manginy isika raha mety atsakany ao ny tananao eto fanatrehan'Andriamanitra sitriky ny rainy andatsaka ny fanahiny eo amintsika rehetra ary ameno atsika amin'ny alala zany fanan'Andriamanitra izany. Teny fikasany efa nataony zany ohatra tamin'ny andro joelam-paminany amin'ny andro farany ho izy no andatsaka fanako amin'ny nofo rehetra. Androany raha mangetaheta ianao maniry ianao dia latsaka izy. Resy fanahy masina. Avy alao ameno anao izy androany. Resy fanahy masina. Avy alao ameno anao izy androany. Sambatra anao izay mandray kafeny fanahy masina. Fa ianao no lay olona no lazainy Baiboly hoe anana finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Ianao lay olona azon'Andriamanitra atao vavolombelon'ny fisidy Jesosy ho fahazavany ity zao tontolo zao ity ary fitaovana hamotsy fanahiny olona amin'ny alalan'ny filazantsara.
Raisa fanay masina. Raisany amin'ny androandroany ity. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisa fanomezana dia ny fanay masina. Ameno anao ane izy. Ameno anao ane izy. Ameno anao ane izy. Halleluja. Avy fanay masino. Avy fanay masino. Mangetaeta mangetaeta naua. Avy fanay milanao iza. Tsy andehananay e. Tsy andehananay ametsana. Fitarianao fanay masino. Mangetaeta mangetaeta naua. Avy fanay milanao iza. Tsy andehananay e. Tsy andehananay am falalana. Tsy andehananay am metsana. Fitarianao fanay masino. Mangetaeta mangetaeta naua. Avy fanay milanao iza. Fanay masina midina aminay rehetra ianao. Atao feno izahay. Atao feno izahay. Atao feno ty fiangonana ity. Halleluja. Androany dia ito mifinoana izahay noho ny asanao fanay masina. Ito mifatokina an'Andriamanitra izahay noho ny asanao fanay masina. Tsy ho malaina intsony fa ho marisika. Aneo ny fahazavanana izahay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary mpitory ny filazantsara ihany izahay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Makatoerantsika rehetra. Dia amin'izao fotoana izao tsika anao rakitra faharoa. Eno tsara ny fanazavana. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alarobia izao